De fifaliana ho ahy ny mifampiarahaba aminao amin'izao fotoana manokana izao. Manana faniriana isika, projet moa ilazana azy izay anangana sy hampandeha ny televiziona eto amin'ny radio Aziz, ary ahafahantsika manateraka fandaharana maro. Izany fandaharana izany dia andeha hoentintsika mbavaka manokana, ka mba ho tosa sy ho lavorary idiran'Andriamanitra an-tsehatra izay mety mbola tsy voadamina sy tsy voarindra, ka andeha hiara hivavaka isika mianakavy ho amin'izany projet ho azy televiziona ho Aziz izany. Hivavaka isika tompoko. Tompo, misaotra satria nomenao izao fandaharana manokana izao ahafahanay manonona nytonom-bavaka izay mba irianay sy etaeta-ponay. Misy ny fikasana anangana ny televiziona ho Aziz efa mandeha ny fanatontosana izany, efa eo am-pelantanana ny taratasy, ary ireo kojakoja rehetra ilaina dia efa eo, kanefa ny fandaminana farany dia mbola misy atao. Koa mangataka aminao Tompo, andamina sy andavorary amin'ny alalan'ireo mpanomponao ireo zavatra mbola tsy totosa sy tsy mbola vita. Azonay antoka fa raha miara-miasa amin'ireo teknisianina sy ireo mpikarakara ary mpikirakira rehetra ianao, dia afaka hizotra soamantsara izany fandaharana izany. Ho ameteza amin'ny alalan'ny fahasoavanao, hiditra an-tsehatra sy elo lalana amin'ny fikarakarana rehetra izay atao. Hialoavy ihany koa izany televiziona izany mba hatanteraka ny fikasanao, hahatratra fanahy maro ho tonga isan'ireo izay handova ny fanjakanao mandrakizay. Ho ameteza Andriamanitra, hitsinjo ny mpikarakara rehetra ianao, hitantana ny mpandrindra rehetra ianao, ary handamina izay rehetra mbola tsy tosa ianao mba ho lavorary ane izany fikasana izany. Aoka tsy ho fikasana fotsiny ihany fa mba ho tanteraka ho voninahitra ao, ary aoka ho tanteraka noho ny amin'ny anaran'i Jesosy izany. Amen.